Fantaro ireo vokatra Natura izay novokarina avy amin'ny zavoka sy beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Nature, manolotra anao ny vaovao. Dimy volana tsy hidirana amin'ny taona fahatelo hitondran'ny filoha Rajaonarimampianina, tsy misy rara mivaingana eny amin'ny sosialim-bahoaka. Tsy ampy raika amin'ny fitopolo sy 700 miliara ariary hatreto ny volana heverin'ny fanjakana fampiasaina ho amin'ity taona 2024 ity, manomboka manery sy mampiakapeo ny amin'ny tokony hirsoana maika amin'ny fandaninan'ny lalàna momba ny teti-bolam-panjakana sy mpantsiana ihany koa ny hery politika samihafa. Fantatra ihany koa fa isan'ny nanolo-tena handimby azy ihany senita ankehitriny. Fitrandrana renakibon'ny tany sy ny vatosoa, taratasy fahazon-dalana mitrandraka tsy ara-dalàna miisa 720 no nivoaka tao anatin'ny 2 taona raha toa ka niantona nanomboka ny taona 2024 ny famoahana fahazon-dalana vaovao. Morongatra indray ny afera sy ny trafikana vatosoa isan-karazany ankehitriny, tsy ahafahana manara-maso ny vadotrandrana sy mivoaka ny firenena araka izany ny fisian'ny fahazon-dalana tsy fantapiaviana. Tsy mbola fantatra ny tompon'antoka amin'ny fakanan-kerin'ny karana roa tato anatin'ny herinandro, tsy mbola misy hatreto ny fanazavahana avy any anivon'ny Sapatra Ramosana ny Adeloka Behivavy any anivon'ny polisy pirenena mikasika ireo fakanan-keriny ireo. Tsy mbola fantatra na ny mpakan-keriny na ny vola tadiavin'izy ireo ary mbola andalana ny fanadihadiana. Raikitra ny fanapahana jiro sy rano, tsy misy sasana sy hanazavana ny asa hariva intsony ny ao amin'ny ministeran'ny rano nanomboka androany. Notapahan'ny Jirama, jiro sy ny rano tao amin'ny ministeran'ny Joanita Anday Mananjara. Anjaran'ny ministeran'ny Angovo sy ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola indray raha ampitso mitony fitokonan'izy ireo. Any Thailande, manantanina indray ny ady an-trano sy ny fifandonana ny an-toerana. Heritaona ty aorian'ny Tsaran'ny ady izay nifandonan'ny miaramila amin'ny fitondrana sy ny mpanao politika ahina teradoza indray ny zava-misy ankehitriny. 20 ny maty ary 100 no naratra tamin'ny fipoahana omaly. Regardez-la. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, des produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sont bons. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Découvrez la nouvelle gamme Natura à base d'avocat et de beurre de karité. Le shampoing qui nettoie et réduit les fourches. Et la crème coiffante avec sérum qui discipline les cheveux. Natura, le meilleur de la nature. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina hanome fahafa-po anao an-trano ho an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na ny 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Mahavariana ny ato ity manadio rano. Efa fanoko isan'andro ity. Mba aiza moa izay zafikeliko izay? Ao ambadika izy neny. Dia tsena ke zavandao mba hiaraka. Io ve kila terenina foana hoe nadiovana rano? Ie, suro, ty raha jerendry. Rano efa voadio zany iny sotrondry iny. Ie. Tena voankazo tokoa ny fahasalaman'ny zafikeliko. Tsara vinanto.
raha izany a za koa zany ampiasa an'ity isan'andro. Ampiasao isan'andro a? Vacances Mlay araroto ny illimité night. Illimité daholo ny SMS. Signante. Makany amin'ireo best friends telo safidinao mandritry ny alina tontolo amin'ny 6 ora alina hatramin'ny 1 ora maraina amin'ny vidiny arivo ariary TTC monja azo ianga ny 224 étoiles 3. Mlay miamanja ny vacances miaraka amin'ny Orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Makasitraka anao trano mbola manjoy ny fahitalavitra kolo amin'izao takariva izao miarapa toko klasy topoko vavy manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Isantarantsika izany avy hatrany ny lafy ny toe-karena amin'ity takariva ity. Ministeran'ny rano tsy misy rano, tsy blagy na fampiomezana intsony akory fa vaovao tamin'ity anio ity izany. Notapahany jirama ny jiro sy ny rano tao amin'ireo ministeran'ny Joanita Nday Mananjara raha tsy ahivina noho ny tsy fandoavana ny vola 7,7 tapitrisa sy 2 miliara ariary vidin-jiro sy rano tokony alohan'ireo ministera telo voakasika izany no antony fanapahana nanomboka androany. Ny ministeran'ny Angovo sy ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola kosa no hotapahana rahampitso milaza ny anapaka ny jiron'ireo orinasa goavana. Tsy mahaloa ny faktura fa mialokaloka amin'ny fanjakana ihany koa izy ireo. Araka ny fanazavany ny sendika ny jirama ampianarenan'ireo milina simba ao amin'ity orinasa ity ireo vola tsy voalohan'ireo ministera telo ireo izy ireo. Mitondra ny fanampanazavana ao amin'ny Antso Atarby ny farimbo-tsendikaly ny orinasa jirama. Manaraka ny lalàna misy izahay mampahafantatra an'ireo mpanjifanay tsy mahaloa vola ireo toy ny fanjakana izany ny vola tsy voalohany koa nanao izany izahay ho an'ny ministeran'ny finance nanao izany zay ho an'ny ministeran'ny rano sy ny ministeran'ny Angovo sy ny akoranafo ko dia nanatanteraka an'izany izahay tamin'ity andro anio ity notapahanay tapaka ny ao amin'ny ministeran'ny rano amin'izao fotoana izao ary notapahanay koa ny teny ministeran'ny Angovo kanefa nilaza ry zareo fa voalohany ny azy ko dia nangataka andro izy ampisehoana aminay ny atota taratasy nandoavany an'izany vola izany. Iverinany izahay raha mifitso hanapaka raha ohatra ka tsy voalolo izy raha voalohany eo hitanay eo ny taratasy namina sy ny document rehetra mikasika ny nandoavany azy. Dia io dia mitohy any amin'ny ministera isan-tsokajiny rehetra izao fanapahana ataonay rehetra zao ho fitakinana io vola be 130 miliara io. Mpafantatra ny ministera rehetra sy ny any amin'ny administration rehetra izahay avy ato nivon'ny intersyndical ny jirama fa ho tapahanay izy io manirana nosy izay administration tsy mahaloa tsy nahavoaloha ara-dalàna ny vola ny jirama dia ho tapahanay fa tsy nito Antananarivo ihany akory fa manirana nosy dia ho ataonay izany. Izany tompoko no antony nanaovanay ilay fanapahana tamin'ity andro anio ity. Andrasana hatramin'ny rahampitso indray araka izany ny fanapahana ny jiro eny anivon'ireo ministera ny vola sy ny teti-bola ary ihany koa ny ministera ny Angovo fa mbola eo amin'izay lafy ny toe-karena izay hatrany. Taratasy fahazondalana mitrandraka tsy ara-dalàna misa 720 no nivoaka tato anatin'ny 2 taona raha toa ka ny antony nanomboka ny taona 7 ny famoahana fahazondalana vaovao fanavoazana ny fahazondalana no mbola misy ankehitriny ankoatra ny fanomezana fahazondalana ireo efa nangataka taloha ny taona 7 tsy ahafahana manara-maso ireo vato trandrahana sy mivoaka ny firenena araka izany ny fisian'ny fahazondalana tsy fantampiaviana. Lilira Biata. Contenera nahitana kwartsa 520 taona ny tany Tomasina. Contenera iray misy kwartsa 12 taona ny trateky mpitandry filaminana tamin'ny Arinarivo. Any Chine avokoa no nikasana andranana azy ireo. Itovizandreo afera roa ireo no hoe malaza ho manam-pahefana ny mpiaro azy ireo. Ankoatra ny tsy mahara-dalàna ny fitrandrahana azy ireo, nisy ihany koa ny fanaovana osika sy fampiasana taratasy osika.
Girazola no nisoratana tamin'ny antota taratasy amoahana ny entana. Taratasy fahazondalana avy amin'ny ministera misahana ny harena kibon-tany sy ny harena stratejika ihany no ahafana manao fanadihadiana entina mitrandraka sy manao fitrandrahana ary manondrana harena kibon-tany araka ny fanazavana voaray avy amin'ny ministera. Nanomboka ny taona 2024 no tsy namoaka io fahazondalana vaovao io intsony ny ministera. Voakasika ny fampiatoana ny fitrandrahana rehetra. Manodidina ny 3 arivo ankehitriny ireo manao vao taratasy fitrandrahana ary manodidina ny 2 arivo ireo mpitrandraka ara-dalàna. Araka ny fanazavana, mpitrandraka manao fanavaozana fahazondalana hitrandraka ny manondrana tsokosoko harena kibon-tany ary tsy mbola tokony hisy ny fitrandrahana sy ny famarotana raha tsy ara-dalàna ny taratasy rehetra. Fitrandrahana moa zany dia manomboka ny fikarohana dia avy eo mivadika fitrandrahana dia misy zany no fahazondalana hikaroka izy dia mangataka izy hitrandraka zao dia misy ireo fanavaozana le niresahantsika teo dia misy ireo ny fahazondalana moa dia azo afindra-tanana na izy io afindra-tanana maim-poana na amidy dia misy an'izay koa zany amin'ireo rehetrarehetra ireo. Mbola tsy fantatra ihany koa ankehitriny ny fotoana amoahana ny lalana amin'ny fitrandrahana harena kibon-tany na ny code minier. Isan'ny mahabaranana ny fitrandrahana sy ny fanondranana ny tsy fisian'io lalàna io araka ny fanazavana mpitrandraka ara-dalàna. Mbola nisy ihany koa ny taratasy fahazondalana vaovao nivoaka tato anatin'ny 2 taona farany raha toka ny taona 2024 no nanomboka ny antony izany. Tamin'ny volana janvier 2014 alohan'ny prestation de serment président république zany hoe mbola tetezamita zany tamin'izany fotoana zany. Tamin'ny 12 janvier nisy permis 7 navoaka 7 amin'ireo permis d'exploitation. Tao aorianany prestation de serment ny filoham-pirenena 20 no isan'ny permis navoaka 7 tamin'ireo permis d'exploitation. Mahatratra 3 hatramin'ny 9 taona isan-taona ny fanondranana tsy ara-dalàna ny volamena eto Madagasikara raha toka 900 kilao ihany no hitan'ny ATN taona 2024. Mbola marefa araka izany ny fanaraha-maso sy ny fampitam-baovao amin'ny fitrandrahana sy ny fanondranana ireo harena stratejika eto amin'ny firenena. Araka ny lalàna amin'ny feno fitrandrahana harena kibon-tany mbola miatra ankehitriny, 200 ny fitambaran'ny resotorina sy ny tamberim-bidy miditra amin'ny fanjakana malagasy. Isan'ny mbola hiadiana amin'ny lalàna amin'ny feno fitrandrahana volavolaina ankehitriny ny fampiakarana io taha io ho toy ny any amin'ny firenen-kafa toy io Aostralia sy Kanada hatratra 300 isan-jato. Lafim-baovao fa kosa indray very asina ny gazety Mpanjakana tsy vitany hoe tsy ampisa ireo atonta fa tsy nivoaka ara-potoana ihany koa ary tsy hita ara-potoana fandikan-dalàna ataon'ny Fanjakana nefa izany raha ny fanazavany mpahalalana iray androany mampikorotana ny raharaham-pirenena ihany koa anefa raha ny fanazavany minisitry ny fitsarana teo aloha Christine Razanamahasoa. Maro ireo didim-panjakana no tsy mivoaka ara-potoana amin'ny gazety Mpanjakana nitranga izany nandritra ny fikarakarana ny fifidianana izay natao farany teo fanadihadiany ny Andro Nandrianarsoa. Raha ny lalàna manana zoa azy sy hamaky ny gazety Mpanjakana na ny journal officiel avokoa ny olom-pirenena rehetra. Ny zava-misy manodidina ny 400 isa isaky ny manonta ny gazety Mpanjakana voakan'ny Fanjakana nefa izany no mirakitra ny lalàna vaovao sy ny didim-panjakana manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena. Midika izany fa olom-pirenena tapitrisany maro no veryzo no ilafin'io. Araka ny fanadihadiana nataonay, nisy fotoana tapaka nandritry ny 3 volana ny famoahana ny gazety Mpanjakana ary tsy mbola miverina amin'ny laoniny izany ankehitriny. Ahafahana manome lanja izay fanapa-kevitra rehetra raisin'ny fitondram-panjakana mikasika ny fiainam-pirenena ity gazety ity ary amin'ny alalan'ny gazety Mpanjakana ihany no mampanan-kera ny lalàna rehetra. Adisy tokony ataon'ny Fanjakana amin'ny vahoaka malagasy arak'izany ny famoahana ny gazety Mpanjakana. Za mieritreritra fa tsy fisiany journal officiel mivoaka amin'izao fotoana izao dia noho ny incapacité ny Fanjakana malagasy hamoaka lihy satria tokony ho adidy sy andraikitra eo amin'ireo ny Fanjakana izany famoahana journal officiel izany satria tokony ho fantatry ny vahoaka zavatra tapaka ao dia io gazety io zany no ahafahany vahoaka mahafantatra zavatra ankoatra ny filazana azy amin'ny radio sy ny télévision. Fa iny zany tena le manome valeur juridique an'ilay zavatra tapaka ny Fanjakana. Ka raha ohatra ka tsy mamoaka an'izy le Fanjakana amin'izao fotoana izao dia za dia miteny fotsiny amin'izao hoe tahaka ny zavatra rehetra atao amin'ny Fanjakana amin'izao fotoana izao dia hoe ohatrany hoe incapable zareo zany, incapacité de l'État de accepter de réaliser leurs responsabilités. Tsy le andraikitra tokony raisiny zany tsy tanteraka amin'ny tokony izy.
Rehefa tsy fantatra ny vahoaka ny lalana manan-kery dia mora kokoa ny fanjakana ny mandika izany noho ny vahoaka tsy afaky ny tsara azy amin'ny ataony. Ohatra mivangana amin'izany ny fandikan-dalàna nandritry ny fifidianana farany teo izay nosaronana tamin'ny alalan'ny didim-panjakana sy noraketina tamin'ny gazety-mpanjakana. Ary zareo anie namoaka décret aza ny fanjakana ny fitondrana izay mandrava, ohatra hoe mandrava izay voalazan'ny lalàna voalohany indrindra aloha izany dia mandikadika ny érasy des normes. Faharoa manaraka an'izay, reny décret reny ka tsy nipubliendreo amin'ny journaux officiels. Tsy misy décret mivoaka journal officiel fa tonga dia ohatra hoe milisitra afaka manao propagande zany. Zavatra efa misy jurisprudence nataon'ny CES ary efa contraire amin'ny lalàna zany dia zavatra tokony tsy atao. Raha nisan'ny gazety-mpanjakana atota ny Bran distrika 720 ihany zany no mety azo gazety-mpanjakana, tsy mahagaga raha toa ka tsy misy rafitra mazava anazavana na ampitana ny votoatin'ny lalàna vaovao mivoaka eto amintsika. Manampitrotraka izany tsy fisian'ny jiro izay lasa sakana amin'ny fahazom-baovao amin'ny faritra lavitra andrina manerana ny nosy. Tsy azo mpanazavana hatreto ny fitondram-panjakana momba izay mety ho ezaka anovan'izany. Eo amin'ny lafiny politika kosa indray tsy maro toerana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana na dia miambo manana izany fahamarinantoerana izany azy, araka ny nambarany Rakotomanga Erika filohan'ny AKFM. Mahay amin'ny fanamafisana ny toerany ihany koa ireo mpitondra ankehitriny tsy manao laharam-pahamehana ny famahana ireo raharaha mikatso maro eto amin'ny firenena, isan'ny mampikaikaika ny mpandalina politika sy ireo fiarahamonim-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny fitarazoan'ny fivoriana tsy ara-potoana tokony haingeny amin'ny anteny miram-pirenena arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Manameloka ny firaisambe iraisam-pirenena sy ny tery-vaimanta nataon'ny kolonely Robivelo mpandalina momba ny fiainan'ny fiarahamonina no sady pahay toe-karena ihany koa. Miharihary ankehitriny araka ny nambarany fiantraikan'ireo amehana ny eken'ny fanjakana natao mikasika ny fikarakarana ny fifidianana. Za mitodika amin'ny firaisambe iraisam-pirenena communauté internationale. Ny fanerena tery-vaimanta natao anaovana ny fifidianana iny nahatonga an'izao. Atahorana niverina fa hoe ampiravina ny rehetra iny, atahorako fa tsy ampiravina iny fa vao maika ampisarabazana. Fa raha ny aradrarany dia 520 isan-jaton'ny mpandray anjara ny fifidianana zany tsy ampahefatry ny vahoaka malagasy anie zany. Ny ampahefatry ny vahoaka zany nalany an'izay olona lany teo. Izay indray raha izay lany mbola misy fanoerana avy amin'ny hafa. Ka anjaran'ny fitsarana mieritreritra zay. Tsy atokisan'ny mpanao politika maro eto amin'ny firenena intsony ve ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny sy ny kajikajy isan-karazany ary ihany koa ny fitsabana amin'ny raharaha-panjakana tokony aleo tena. Iraisan'ny rehetra hevitra ankehitriny ny fanatitra anterana sy ny fanafatra farana mafiny amin'ny fangararan'ny fitsarana sy ireo fitarainana voarain'ny tribonaly misahana ny raharaha-panjakana sy ny fahaleovantenany. Samy manao antso avy momba izany na ireo mpanao politika na ireo fiarahamonim-pirenena toy ny KMF Knoe. Angatanay zany dia ny hoe ranoraisina ny dosian'ilay mpitory, inona no antony nandraisana anazy. Raha tsy noraisina ihany koa dia mba ilaza mazava izy ireo amin'ny olo-pirenena mpifidy rehetra ho amin'ireo izay nametraka fitoriana ihany koa hoe inona no antony tsy nandraisana izay fitoriana izay, mba ho atao mangarahara zany izay fitsarana ho ataony mba ho fantatry ny olo-pirenena rehetra satria mananjo alalan'izay ny olona rehetra. Fa raha ny fifidianana no ironan'ny saina kokoa ankehitriny, hiandrasana ny hoe anao ahoana ny akon'ireo fitoriana, hiverina ve ny fifidianana sa tsy? Raha hafa maro ihany koa no mikatso vokatry ny fitarazoan'ny fivoriana tsy ara-potoana eny amin'ny anteny miram-pirenena. Rehefa ny fitondram-panjakana no mieritreritra hoe ilainy ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny miram-pirenena, mavita izy mamory izany indroa intelo eo anelanelany fivoriana anankiroa. Zao indray rehefa tena ilaina izy indrindrandrindra teto-bola-panjakana, indrindrandrindra reo lalàna samihafa izay tsy lany tamin'ny farany teo dia mitarazoka izy araka ny tenin'ireo solombavam-boaka sasany moa hoe dia tena malaina mihitsy ny filoham-pirenena hanao an'izany fivoriana tsy ara-potoana zany. Ny antony hoy izy ireo dia hoe satria tsy manana an'le maro anisy ao anatin'ny anteny miram-pirenena intsony izy ka izay ny mampalaina azy amory an'ireo. Zany nefa dia tena hoe tsy fijerena mihitsy le tombotsoa firenena fa ny tombotsoany azy rery manokana no jerena ao anatin'izany.
Arak'izany raha lahatra ny lara-pamiaina araka ny fanadihadiana natao ny fandanina ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana na sy pantsiana no voalohany tokony ompana ny mpitondra ankehitriny. Aorian'izay ny famahana ny olonan'ireo fitakiana samihafa eny anivon'ny rafim-panjakana sy ny orinasa toy ny JIRAMA. Isan'ny vohitra nandritra ny fandraisam-pitenena ny filoham-pirenena tamin'ny fivoriam-ben'ny SADC farany teo ny fahamarina toeran'ny firenena malagasy. Ny mifanohitra amin'izany anefa ny misy ankehitriny araka ny fanadihadiana na ny vola entin'ireo rafitra miasa aza tsy mbola voafaritra hatreto. Fadimy volana eo sisa dia anitsaka ny taona fahatelo amin'ny fitondrana izao repoblika fahaefatra izao ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Isan'ny tanjon'ny filoham-pirenena amin'izao tapany faharoa amin'ny taona izao ihany koa ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana ara-toekarena raha nambarany tany Gaborone nandritra ny fivoriany SADC farany teo. Amin'ity taona 2024 ity, raika amin'ny 77 faingo 7 miliara ariary ny fahabangana misy eo amin'ny teti-bolam-panjakana sy ny vinavina amin'ny fandaniana. Tsy maintsy hisy fiovanana efa izany noho ny tsy fisim-bola. Hetsan-kilan'izay, fantatra fa isan'ireo miomana ary manolo tena andimbin'ny senita ireo mpikambana ao amin'ny senita amin'izao fotoana izao fanadihadiana. Lara-pamena lehibe ho an'ny filoham-pirenena ny fametrahana fitsinjaram-pahefana ara-toekarena raha nambarany tany Gaborone nandritra ny fivorian'ny SADC farany. Zava-dehibe ihany koa ny fisian'ny filaminana eto Madagasikara raha nambarany. Isan'izany ny fitadiavana ny fototra mahaforona eny anivon'ny anteny miaram-pirenena raha ny fanazavany. Izara moa dia milaza an'izany hoe dingana lehibe iny satria dia ametrahana reo rafitra sy ireo olona izay asa ho amin'ny fitsinjaram-pahefana ara-ekonomika satria ny fampandrosoana ara-ekonomika dia avy any amin'ny faritra avy any amin'ny fotony ka dia ny commune dia anisan'ny anankiray amin'izany anisan'ny fototra amin'izany ary voalaza ny lalam-pandrenana tsy maintsy atao izay isiny izay fanamboarana izay fanovana rafitra eo amin'ny sehatra ny ara-toekarena mba hampandrosoana aingana ny tany afrikana indrindra ny tany izay ao anatin'ny SADC. Fototra mahafiorina eny amin'ny anteny miaram-pirenena sa fanapareahana ny fampandrosoana eny amin'ny komina tsirairay avy. Mikendriny hanao izany samirery ve ny filoham-pirenena raha ny zava-misy tao anatin'ny iray taona sy tapany izay tsy tantaratra ny fampandrosoana ny komina na ny fikasan'ny fitondram-panjakana hampandrosoana ny komina. Raha tsy ahivina tamin'ny teti-bolam-panjakana tamin'ity taona ity, tsy nisy afa-tsy iray isan-jato mahery kely ny natokana ho an'ny fitsinjaram-pahefana. Zava-misy anefa vola hatrany amin'ny 1,7 miliara ariary ny fahabangana eo amin'ny teti-bolam-panjakana. Izany hoe ny vola tsy ampy araka ny tombana natao tamin'ny LFI tany am-piandohana. Raha ny zava-misy eny anivon'ny komina izany, azo heverina fa ny vola natokana ho azy ireny sy ny fampandrosoana fitsinjovana sosialim-bahoaka no nampandeferina. Rehefa zohina ireo vola be amin'ny miliara lany tamin'ny fivoriana samihafa. Tsy misy fanavahana raha teo ny vola natoko sy ny volam-panjakana ary tsy misy taritra mazava sy mangarahara manavaka izany. Hetsan-kilan'izay, mikasika izay fametrahana ny andrim-panjakana rehetra sy ny firosoana amin'ny fifidianana manaraka, araka ny fanazavan'ny loharanom-baovao iray avy eny anivon'ny ministeran'ny tany, andrasana ny fisian'ny fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny anteny miaram-pirenena, andaniana ny rafitra mety hasolon'ny senita. Araka io loharanom-baovao io ihany, isan'ny efa nandefa ny tolo-kevitra hisolo azy ihany koa ny senita. Izany hoe efa miomana ny andimby azy ihany ny ekipan'ny senita ankehitriny. Andrasana ny fivoaran'ny raharaha-pirenena mahakasika izany. Fa androany vao azo ny notifikasiona ny fanendrena amin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana miisa 120 amolavona lalàna vaovao anohizana ny fampihavana pirenena eo anivon'ny FFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Tsy mbola nisy raika izany ny fionana teo amin'ireo mpikambana vaovao ireo ary tsy mbola fantatra ny fotoana anombohana ny asa ny FFM izay mbola mijoro hatramin'ny taona hatramin'ny marsa 2024 na dia rafitra efa tamin'ny andro ny tetezamita azy fanadihadiana izora kotondrina. Ny 12 aogositra lasa teo no najoro ny komity manokana eo anivon'ny FFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy amolavola lalàna vaovao anohizana ny fampihavanam-pirenena. Ankoatr'izay, andinika ny lalàna rehetra ametrahana ny CNR na ilay rafitra vaovao isolon'ny FFM ihany koa izy ireo. Ny FFM izay mbola mijoro hatramin'ny volana martsa 2024. Androany vao nahazo notification na fanendrena ofisialy ireo mpikambana misy 12 ao aminy. Manana efa bolana izy ireo ananganana ity rafitra ity. Araka ny voalaza moa hoe tsy maintsy enjehana aingana dia aingana amin'ity taona ity ihany nefa raha ny fijerinay ohatra ny sarosarotra ihany raha ohatra ka hoe mijery ny
mandat napetraka aminay zany satria matevitevina ny asa ho atao zany ho isy ny consultation publique ho isy ny fandrafetana ny lalàna rehetra entina ametrahana an'izany komite ny fampihavanana malagasy zany. Hatreto tsy mbola hita ny vokatry ny fivoriana momba ny fampihavanam-pirenena natao teny Ivato ankoatra ny savorivory nateraka izany teo amin'ny raharaham-pirenena. Raha ny zava-misy korontana indray no azo. Ny azo antoka aloha hafa ny zotrana lehan'ny tantaram-pirenena raha toka ny ain'ny ankolafy-kely politika samihafa ny fitondram-panjakana ka tsy nyroso tamin'ireny fivoriana ireny. Iny fionana teny Ivato iny izay nampandoavana vola ireo mpandray anjara nandaniana volam-panjakana ihany koa. Ankehitriny toa dino sahady ny fionana teny Ivato iny hoy ny Général Désiré Rakotoaritaona. Fa ny zavatra ohatran'ny manaitsakely dia fampihavanam-pirenena zany amin'ny mamambro ny CFIP ao amin'ny FFKM dia ohatry ny tazako fa ohatry ny afadady ao adimo sahady zava-dehibe zany fampihavanana zany. Raha tsy hivina isan'ny fampanantenana nomeny filora John Mampianina ny vahoaka malagasy ny hoe fihavanana sy fampihavanana. Ny mifanohitra amin'izany ankehitriny no miseho savorivory amin'ny lafiny sosialy, amin'ny lafiny toe-karena sy politika. Tsy hay ihany koa ny hoe inona no hampiavaka an'io rafitra vaovao hitsangana hampihavana io amin'ny FFM. Ny FFM ohatra no nomeny tondrozotra fa efa nanao izany fampihavanana izany fa tsy ny raharahin'ny mpitondra fanjakana. Nisy ny FFM saingy nilaza ho mpitarika daholo ny filoham-pirenena na ny FFKM. Ny FFM nefa no namoahana 10 miliara ariary avy amin'ny volam-panjakana. Fa fanontaniana mipetraka ny hoe lalàna manao ahoana no hivoaka aorian'ny fikaonandoha amin'ireo komity manokana eo anivon'ny FFM ireo. Anao ahoana no mety ho endriky ny fampihavanana amin'izay fotoana izay. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray mbola mikatona tanteraka ny fahazomanototra tany eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo teny anivon'ny komina. Mifanohitra amin'izany anefa ny zava-misy misy hatrany ny manototra tany ao ihany koa ireo efa manomboka manao fanorenana amin'ny faritra ny totofana. Mikipy avokoa ny tompona ndraiky mpanjakana manoloana izany. Efa nisy ny fotoana nitondrana efa nadiadiana teto amin'ny fampahalalam-baovao saingy tsy misy miaino na dia voapirofo aza fa maro ny trangana kolikoly amin'ireny toe-javatra ireny. Arahantsika vetrany ny fanadiadiana. Ety Marimasay no tapahana ny vy mamefy ny arabe ary nambolena lalana toy izao eo amorona arabe antofana tany ny onaona. Tsy misy mahafantatra ireo mponina manodidina ny amin'izay manao ity fanotofa tany ity na ihany koa ny fotoana nanombohan'izany. Tsy misy trano fonenana sy mponina rahateo manamorona ny arabe. Ety Masay no misy anay amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy ety an-toerana iarahantsika mahita ny tany izay manomboka misy manototra ety an-toerana nikasa anontany mpony ety amin'ny manodidina izahay milaza nefa izy ireo fa tsy misy mahalala izay tompon'antoka tamin'ny fanotofana izao tany izao. Ity faritra ity kosa izay fantatra amin'ny hoe isan'ireo zone tampon eto an-drenivohitra na ny toerana fitsihan-drano amin'ny vanim-potoana fahavaratra. Ny trangana fanotofa tany izay isan'ny miteraka olana lehibe eo amin'ny resaka tondradrano amin'izay vanim-potoana ny orana izay. Tsy mahagaga raha mitatra tsikelikely ity fanotofa tany ity. Mbola voarara ny didim-panjakana ny fanotofana tany. Izany hoe mandika lalàna izany izay manao ity fanotofana ity. Ny zava-misy tsy misy toy ny raharaha fanotofana tany rehetra, tsy mbola nisy koa eny hoe voasambotra ny mpanototra tany. Saika toerana stratejika avokoa nefa no misy manototra ankehitriny. Raha nambara nisy sefoky tany ety Amboditsiry, efa nanao fanadiadiana mikasika io trango io izy ireo saingy tsy mbola fantatra na iza ny tompon'antoka tamin'izany. Efa indroalina kosa no tsikaritra izy ireo fa misy camion mitona tany eo ary mamono jiro manao latsakalina. Tany tsy azo anorenana ity tany ity raha nambaran'ny sefoky tany ary tokony ho saziana izay mini mandika io fepetra io. Ny zava-misy anefa ny komina no tompona andraikitra amin'ny famoahana ny fahazomanorina ary tsy ampy ny fampahafantarana ny anivon'ny foky tany mikasika ireo izay nomena izany. Raha ny tena marina anie dia izay ny tokony fomba fiasy. Tokony makaty amin'ny foky tany dolidoly ny mandalo aty dolidoly rehefa misy zavatra toa ety anivon'ny foky tany. Fa amin'izao mantsiny dia ny foky tany ohatran'ny tompotrano miony fotsiny. Mandeha ny construction nisy mba fampahafantarana teo aloha fa nandalo fotsiny ihany zany. Any zany zao ny fanotofana dia tsy fantatra hoe iza marina ny tena nanomeny alalana sy ny sisa fa dia ny mijaly dia ny vahoaka. Ohatran'ny fahalalako anazy dia mizara roa ny fanotofana, misy ny andraikitry ny commune, misy koa ny andraikitry ny gouvernement. Fa ny foky tany moa zany dia tena fahefanakely mihitsy tsy mahafantatra ny ninona mikasika an'ireny.
Tsy nisy kosa tompon'andraikitra afaka nandray ny mpanao gazety teny amin'ny komina mikasika ity raharaha fanotofana tany ity araka ny fanazavana tsotsotra voaray tamin'ireo teknisianina kosa mbola voararatra eto ny fanotofana tany raha tsy ahivina nefa lasibatra tamin'ity trangy ity ankehitriny ireo faritra iva sy mora tototry ny rano toy ny eny amin'ny 67 hektara ireo tanimbary mirefy 7 ara misy manototra ao amin'ny fokontany natatizana afovoany ny etsy akoron-drano somary nangina sy niato ny fanotofana tamin'ny fotoana nilazana izany teto amin'ny fampahalalam-baovao ankehitriny efa tena manomboka amin'ny fananganana trano eo amin'ny zone de recasement io ny vahiny izay nivarotany prime ministre lefitra teo aloha Reboza Julien ity toerana ity dia mandika lalàna ao anatin'ny filaminana avokoa izany izay rehetra manam-pahefana eto ary dia mikipy sy manginona ny Bianco tsy andrenesam-peo ihany koa ny minisy mpanjakana Rivo Rakotovao toy ny hoe mandeha ho azy ny zava-drehetra eto amin'ny tany sy ny firenena any amin'ny manodidina Antananarivo ihany koa toy ny any Ampitatafika tany mpanjakana 30 hektara mahery efa nanaovana dingana fangatahana tany tany amin'ny domaine hatramin'ny taona 5 ary misy mibodo efa misy manototra ihany koa ankehitriny ny fantatra aloha ny fanadihadiana saika mpanambola vahiny no ao ambadika ireny raharaha ireny. Fanesorana ny ampahany tamin'ny fefy mbola afaka mivarotra mandritra ny 3 andro ny eny amin'ny tsenany Bagdad. Ny zoma ho avy zao kosa no tsy maintsy miala ireo mpivarotra fotoana avitany toerana vaovao eny Ambodiny Sotry amindrana azy ireo. Ankilan'izay nilaza ireo mpivarotra eny Ambodiny Sotry fa izy ireo no tokony omena toerana voalohany ho sarotra araka izany ny fandaminana ireo mpivarotra miisa 500 eny Bagdad sy ireo 530 eny Ambodiny Sotry tsy mbola naharenesam-peo momba ny fandaminana hatreto ny avy ao anivon'ny komina fanadihadiana Gaëtan Antilavo. Androany nisokatra ny tsenan'ny Bagdad 3 andro ihany anefa ny faharetan'izany ary tsy maintsy miala avokoa izy ireo nifanaraka tamin'ny tompony tany ireo mpivarotra fa tsy afindra raha tsy voaomana ny tsena vaovao. Ny zavatra ny fanarano dia mbola tsy vitan-drareo zany ny toerana hifindranay dia izay zany mbola mampivarotra ny ato fa rehefa vita ny toerana dia findrano izay ny fanarano. Tsisy fepetrana fa ny fanarana zany dia meny toerana mihitsy zahay vao miala eto mifindra amin'ilay toerana vaovao vao manalana eto izy. Araka izany rehefa vonona ny toerana vao miala ireto mpivarotra ireto ny eto amin'ny Aigle Noir Ambodiny Sotry kosa mitohy hatrany ny fanamboarana ny tsena isaky ny alina tsy maintsy fitaina ny alakamisy ho avy izao ity toerana ity ahafahana mamindra ireo mpivarotra ny Bagdad ny zoma izay ny tokony nomena toerana voalohany hoy ireo mpivarotra eto Ambodiny Sotry. Toerana ihany ny totazominay fa tsy maintsy mitazona tsenanay izay satria izay efa mivarotra efa 5 taona teo zay mipetraka amin'ny tiliny ity. Tsy manaiky mihitsy izay fa zay tsy maintsy hiady hatramin'ny farany anitsy ny toranay izay satria zareo matoa nanaiky ny alatany efa nandray amin'ny volana izy dia tokony hidemerita torana hivarotana. Ho sarotra araka izany ny fandaminana ireo mpivarotra miisa 500 avy eny amin'ny tsenany Bagdad sy ireo miisa 530 eto Ambodiny Sotry. Raha ny loharanom-baovao azo tsy misy afa-tsy mpivarotra 500 no afaka afindreto. Niezaka nanatona ny komina izay na ny tany izay mety ho fandaminana sy ny toerana ametrahana ireo mpivarotra ambiny saingy hatreto tsy afaka nandray ny tompon'andraikitra. Nandalo tato amin'ny lehibe ny tsena atao Mahamasina moa zay niezaka nanontany ny momba ny fandaminana ny tsenany Bagdad sy ny eo amin'ny Aigle Noir Ambodiny Sotry tsy afaka nandray manay moa ny tompon'andraikitra manoloana izany mipetraka hatrany araka izany ny fanontaniana hoe aizanao sina ny ambin'ireo mpivarotra izay tsy ho antonony eo amin'ny Aigle Noir Ambodiny Sotry ireo inona ihany koa no atao ho an'ireo mpivarotra efa tompon-toerana izay milaza fa tsy maintsy omena toerana eny amin'izay Aigle Noir izay. Asa fiveloman'ny akamaroan'ny mponina eto amintsika ny fivarotana fanontaniana mipetraka ny hoe iza amin'ireo mpivarotra no omena tombon-dainy eo amin'ny tsena vaovao Ambodiny Sotry ary iza no hiandry ny toerana hafa izay mbola tsy fantatra hatramin'izao. Eo amin'izay lafiny sosialy izay hatrany asa heverina fa mora ary mandeha ho azy nefa asa ilana fitandremana mafy sy fahazarana ary fahaizana mihazona kalitao. Asa madinika entina amintsika amin'ity anio ity ny fanamboarana mofo baolina sy ny mofo akondro izay zary miantoka ny sakafo sy ny tsindrin-tsakafon'ireo mpiasan'ny orinasa fakaba maro eto andrenivohitra, fikirizana ary fiazomana ny kalitaon'ny asa no tsy ambaratelo ny fahombiazana izy ireo. Mofo baolina mahery ny 2,000 isan'andro no lafin'izy ireo fanadihadiana manoka ny Mikael Ramarla.
karazana mofo roa no endasina isan'andro, ny mofo baolina sy ny mofo akondro. Tsy mitovy amin'ireo karazana mofo hiteny rehetra eny anefa ny vokarin'izy ireo eto. Matsiro kokoa izany ary madio. Tsy vitavita foana ity asa ity ary misy tsiambaratelo fomba fanaovana mofo sy ny fifangaron'ny akora arovan'izy ireo mafy. Misy le zavatra tandremana hoe tsy mahazo mamay loatra le menaka, misy le zavatra hoe atao malefaka le menaka dia ohatran'izay zany le fandrahoana an'le zavatra. Misy teknika manokana mihitsy? Misy teknika manokana mihitsy le izy satria matokana menaka avy eto zao dia izay menaka avy ihany tsy miboraka ny teknika an'le izy. Satria raha olona mahafafa zany eto dia aka mouvement fotsiny le alera eto dia aveo izy hiala. Dia eto zany tsisy efa tsy izay menaka avy ihany miasa eto dia safy tsy mahazo an'le mouvement satria le mamanay koa nanao an'le izy za mba mafy aminy na an'le izy taloha na ohatrany hoe tentenen'ny patron ino na ohatr'izao dia izay zany tsy ahafahana mampiasa olona hafa mahitsy mba tsy azo an'le fivelomany. Zany hoe tsy maintsy any an-trano le izy ny atao fa tsy atao eto satria manery be le izy moa mila vian be koa zany le anaovana azy eto na ny rano na ny lafarina. Hifandrombonana ny asa izy mianakavy ihany no miketriketo. Mahasary mpiaro azy ny fikajiana izany. Azo lazaina fa mpamingadina grossiste izy reto. Mpiasan'ny zone franche maro no tonga eto mividy mofo. Ao ihany koa ireo mpivarotra izay maka maro eto isan'andro. Ho an'ny Rasoary Malala Veronika iray amin'ireo mpanidy mofo vehivavy eto amin'ny Kiondalana eto amin'ny 700 hektara ity. Mahery ny 2,000 isan'andro no mofo vitan'izy ireo isan'andro. Mafy kosa ny asa ho azy ireo saingy mila manana toe-tsaina mafy foana raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Mitsetsera zany asa fa atao io dia tsy maintsy atao fa fivelomanay io dia tsy maintsy atao foana. Tsy maintsy hoe tsisy makivy zany. Tsy maintsy manozoto foana satria inona no hanina eo raha tsy manao. Ao ihany koa ny amidy eto ihany ary 100 ariary sy 200 ariary kosa ny vidin'ireo mofo. Ny sécurité zany le ohatran'izao zao le ankizy mandeha ohatran'izao aloha dia faharovana mafy izy tenenina ohatran'izany fa aminay rehetra aloha hoe misy may misy ohatran'izany zany hoe moa nefa tsy fidry amin'ny tsy fitandremana kely tsy maintsy misy foana iny. Fa io aloha arovana tsara mihitsy ny fitandremana na reto le tômôbila mifanerasera reto ary zany arovana tsara mihitsy hoe ohatran'izao zany hoe fivelomana izy zava tsy maintsy miady vitany eto daholo na mpivarotra mofo baolina na ny taxi e. Dia izay tena marina an'le izy. Ny fotoanan'ny ririnina toy izao no tena mandeha ny tsena noho ny ireo mofo mafana foana raha ny nambaran'ireo mpivarotra. Amin'ny 5 ora sasany maraina dia efa manomboka ny fanendasana mofo. Akondro 300 kilao, lafarinina 2 gony, menaka 9 litatra isan'andro. Izay no ampiasain'izy ireo amin'ity asa ity. Eo amin'ny tontolon'ny serasera kosa indray mbola eo ambany zioga ny mpitondra fanjakana ny asa fanaovan-gazety. Mariky ny tsy fisiany fahalalahany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara, ny fandrobana sy ny fanelingelena natao amin'ny Ainao Manjery araka ny fanazavany filohan'ny fikambanana ny mpanao gazety zokiolona. Mihasarotra hatrany ihany koa ny asa noho ny toe-draharaha politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Arahantsika avy hatrany ny fanadihadiany Lili Rabiata. Hatramin'ny sy asa fanaovan-gazety eto amin'ny firenena miova manaraka ny fomba fitondrana ny rivotra iainan'ny asa fanaovan-gazety. Ny toe-draharaha politika hatrany no mialoha ny asa fanaovan-gazety ary tarafana ny fahalalahana. Hatreto aloha tsy mbola ahitana soratra ny fisian'ny fahalalahana ny zava-misy raha ny fanazavan'ny mpanao gazety zokiolona. Liberté de la presse zany izay raha fankatsary no ampiasana azy dia flou. Zany hoe tsy dia mazava loatra hoe manana an'izay ve tsika sa tsy manana. Dia valiko hoe sady manana ny tsy manana satria mbola misy ihany le censure ambadika ary misy ihany koa le famoretana ambadika. Voatoana manaraka io ihany koa ny zony mpanara-baovao sy ny olom-pirenena azo vaovao. Mbola voafesy voafetra ny vaovao mandeha amin'ny onjam-peo-mpanjakana izay anita manenika ny nosy. Araka ny fanazavana avy amin'ny tompony andraikitry ny ministeran'ny serasera tsy maintsy misy ny sivana atao amin'ireo Ainao Manjery ireo. Misy olona mety miresaka mpanao gazety dia tsy raisiny feo tsy avokany ka zay ny zoany ka zay le tena fahalalahany zay. Fa tsy hoe rehefa mamoaka ny ranona dia tsy maintsy hamoaka ny ranona na tsy maintsy tsy zany io. Ka aminay zany le resaka teknika zany koa tsy maintsy misy fepetra ihany tsy maintsy arahantsika. Tsy tokony hosorina intsony ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety amin'ny zava-misy ara-politika eto amin'ny firenena araka ny hevitra ireo mpanao gazety zokiolona. No mariana io maraina io ny fankalazana ny 20 taona ny fikambanana ny mpanao gazety zokiolona eto Madagasikara.
maresaka eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray tsy mbola fantatra ny tompon'antoka amin'ireo fakana ankeriny karana roa tato anatin'ny herinandro. Tsy mbola misy hatreto ny fanazavana avy any amin'ny anivon'ny Sampandrara misana ny ady heloka behivavy any anivon'ny polisy pirenena mikasika ireo fakana ankeriny ireo. Tsy mbola fantatra ihany koa na ireo paka ankeriny na ny vola tadiavin'izy ireo ary mbola andalana ny fanadiadiana. Etsakilan'izay tsy mbola naharenesana feo ihany koa ny avy eo anivon'ireo fikambanana karana eto an-drenivohitra mikasika ireo fakana ankeriny ireo. Zora Kotondrina. Amin'ny akapobeany raha ny fanangonam-baovao nataonay androany tsy mbola misy ny irika ahafahana mamantatra ireo tompon'antoka tamin'ny fakana ankerindreo karana roa teto an-drenivohitra tao anatin'ny herinandro. Tsy mbola misy ny fanampim-baovao avy any anivon'ny brigade criminelle na Sampandrara misahana ny ady heloka behivavy izay tompona andraikitra amin'ny fanaovana fanadihadiana mikasika izany. Mbola andalana ny fanadihadiana raha ny nambaran'izy ireo ary tsy mbola afaka mamoaka na inona na inona izy ireo. Etsakilan'izay tsy mbola naharenesana feo ihany koa ireo fikambanan'ny karana miasa sy mipetraka eto Madagasikara. Ny fanangonam-baovao nataonay no nahalalana fa malaina hiara-miasa amin'ny mpitandro filaminana ireo fianakaviana ary aleon'izy ireo mifampiraharaha amin'ny paka ankeriny sy mandoa vola ho takalony avany. Ny azo antoka raha any ivelany ny tranga tahaka izao efa mihetsika avokoa na ny lehiben'ny polisy, ny lehiben'ny zandary na ny lehiben'ny fampanoavana hatramin'ireo hery manokana amin'ny folo alindasy ny polisy manao fikarohana. Mipetraka ihany koa ny fanontaniana mikasika ny fomba fanaovana fanadihadiana eto amintsika. Amam-bolana maro ohatra izao no nisy naka-ankeriny ny karana iray tany Tomasina nefa tsy mbola misy valiny ny fanadihadiana hatreto. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany any Thaïlande manantanina indray ny ady an-trano sy ny fifandonana. Heritaona teoriny ny tsara ny ady izay ny fandonany miaramila eo amin'ny fitondrana sy ny mpanao politika ahina itera-doza indray ny zava-misy ankehitriny ary avy hatrany ary ny fanadihadiana eo amin'ny sary ny France 24. Tao aorian'ny fipoahan'ny bomba iraizana fahatolona 120 sy nandratra ny olona 700 hafa, mbola mikarika ny singa rehetra ahafahana mahalala misimisy kokoa momba ity fipoahana ity, ny polisy pirenena thaïlandais tsy misy azy tsinontsiniaviny izay rehetra mety ho antony ity tranga iray ity, ho ny lehibean'ny polisy any toerana, tsy mbola nisy nijorona havanina izany aloha hatreto any toerana ary sary vitsivitsy azo tamin'ny fakantsary no efa ampelantanan'ny polisy hatreto. Ity no fanafiana pamporohoro mavesatra indrindra ny tranga tany Thaïlande io kosa ny Prime Ministra any toerana. Sivily tsy manan-tsiny no nikendrena tamin'izany. Fikasana andrava ny toe-karena sy ny fizahan'ny tany any Thaïlande. Izao fietsika izao ho ireo miaramila nitondra ny firenena. Isan'ny voatondro molotra ho navanana ity fanapohana bomba ity ny pioky musulman ny atsimon'ny Thaïlande. Ny ady nataon'izy ireo sy ny gouvernement tany toerana hatreto efa niteraka fahafatesan'olona hatramin'ny 990 hatramin'ny taona 410. Mbola mandeha ny fanadihadiana ankehitriny. Toerana tena mahaliana mpizahatany ity ny poahany bomba omaly ity, nahitana sinoa, mponina avy any Hong Kong, Singapour ary Malaisie ireo maty. Razana valo no tsy mbola fantatra hoe iza. Ny fizahantany no iray amin'ireo CIP-arina mbola salama tsara any Thaïlande. Ny fizahantany no mampiditra ny 10% ny volam-panjakana. Tranga izay ahina, itotongana indray no ity fampiroroana ny tranga ity. Tsy ampy iraika amin'ny 770 miliara ariary hatreto ny vola no heverin'ny fanjakana fa ampiasaina amin'ity taona 2024 ity manomboka manery sy mampiaka-peony amin'ny tokony irosona maika amin'ny fandaniana lilalàna momba ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina ihany koa ny hery politika samihafa. Fitrandrahana arena kibon'ny tany sy Vatsoa, taratasy fahazondalana mitrandraka tsy ara-dalàna miisa 720 no nivoaka tato anatin'ny 2 taona raha toa ka hatramin'ny taona 2024 no famoahana fahazoan-dalàna vaovao farany mirongatra indray araka izany ny afera sy ny fitrandrahana Vatsoa sy arena kibon'ny tany. Raikitra ny fanapahana jiro sy rano, ny ministeran'ny rano no nisantaran'ireo mpiasan'ny JIRAMA izany tamin'ity anio ity, itoy ho an'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ary ny ministeran'ny angovo rahampitso. Dia iny ihany koa tompo-klasy tompoko vavy no entina mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'izao takariva izao. Mankasitraka fiainanao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany manome fotoananao rahampitso amin'ny iray ora atoandro indray veloma tompoko.
Fantaro ireo vokatra Natura izay novokarina avy amin'ny zavoka sy beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ny fampalalam-bavao niarahanao tamin'ny Nature.